mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifarina riazana no iarabanantsika tratra ity alatsinainy faharoa ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo, Matio toko fahasivy ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Matio toko fahasivy ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa vitan' Jesoa zany teny zany dia niala tany Galilea izy ka niazo ny lalana teny an-tafon'ny Jordana dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanatona azy. Dia nakafanay azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangana azy na inona. Jesoa namaly azy ka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny, fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lasy vavy. Ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia nofirahiny izy roa. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofiray ihany. Koa amin'izany zay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Ary ireo taminy nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy. Ary hoy Jesoa taminy, ny amafiny fonareo no namelan'i Mosesy anareo hisao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, nazovo no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangajangana ihany dia ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misy boky nosoratana teolojianina sofisy anankiray antsoina hoe Eric Fuchs, mpampianatra teolojia tao amin'ny fitaovana théologie de Genève izy a. Ny etika ny nampianariny a, l'institution mbola any izy io a. Nanoratra boky zay izy hoe Désir et tendresse. Tsy mateviny boky io, menamena be zay ny lokony. Mora hita eny amin'ny librairie raha tsy diso ahy. Zay iresahany fa tsy mora akory ny manao synthèse ny amin'ny toko fahatelo, chapitre fahatelo amin'io boky io. Tsy mora hoe izy ny manao synthèse ny momba ny sexualité, momba ny fanambadiana, ary ao anatin'izany ny divorce, ao anatin'ny baiboly manontolo. Ary zay ozy mahatonga ny ataontsika hoe fahasamihafan'ny fomba fijery momba ny fanambadiana, ao anatin'izany ny fisaraha-panambadiana, ao anatin'izany ny anjaran'ny toeran'ny lahy sy ny vavy. Tsy mora ho izy satria mifamatotra amin'ny tontolo maro samihafa izay nitranga no nilazana sy ny tenena nanaovana ireny fampianarana maro samihafa momba ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy, momba ny fanambadiana sy ny fisarahana. Ary dia itsika kosa amin'ity mofinaina ity dia hijanona amina fomba fijery manokana, fomba fijerin'i Jesoa. Amin'ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, ny teolojian'i Jesoa momba ny fanambadiana. Raha toa ka mijery izay ihany eto, manana ny teolojiany lavabe Paoly momba ny fanambadiana, Korintiana voalohany toko fahafito, iresahany Paoly lavabe momba ny fanambadiana. Ny bokin'ny Genesisy, ny fampianaran'ny soratra masina, ny epistilo an'ny Hebreo, betsaka reo miresaka ny teolojia ny fanambadiana. Fa Jesoa kosa eto dia misy tari-dresaka raina roa mazava tsara izay resahan'i Jesoa momba ny teolojian'ny fanambadiana. Mety tsy de tena mifanaraka loatra amin'izay mety hoeritreretintsika iainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny, satria itsika de efa nitsofohan'ny ataontsika hoe fampianarana humaniste, efa niditra ny humanisme nanomboka aty amin'ny taonjato faha enina ambin'ny folo tao anatin'ny fiangonana.
dia nanova ny fomba fijeritsika ny teolojian'ny fanambadiana zany, na ny teolojian'i Jesosy na ny teolojian'ny ataotsika hoe mitemotsika teolojian'i Jesosy fa ny fampianaran'i Jesosy zany, dia mety ho tsy azotsika tsara raha ohatra ka mamaky an'ity isika, ary mety ho nandray aza mety ho tsaraitsika mihitsy sao de mikatona loatra ny fomba fijerin'ny fiangonana ny atao hoe fanambadiana, na koa sao de misokatra loatra ray ny fomba fijerin'ny fiangonana amin'ny fanambadiana, arakarak'izay toerana misy atsika sy ny biazantsika. Ka eto dia fanontaniana no napetraky ny Fariséo tamin'i Jesosy. Avy am'izay fanontaniana zay no namoahany Jesosy ny hevitry ny antsoiny hoe fanambadiana. Hoy ny fanontaniana, hono ary Jesosy, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hiampangana azy na inona na inona. Eo aloha de efa fanontaniana zay hafahafa, fanontaniana hafahafa, mahazo misaotra ve izy noho ny izay rehetra hiampangany azy. Tam'izany moa ny lehilahy no misao-bady mazava ho azy am'izao androna antsika zao, dia menazo ny olona rehetra ao anatin'ny code civil, ao anatin'ny lalàna am'feny fanambadiana, fa ny an'lana ny vavy dia afaka misaotra ny vadiny arakarak'izay fahatsapany ny fahadisoana na ny fahatsapany ny fandikan-dalàna na fandikanany maha olona ataony anankiray am'izay mety tsy fandraisany andraikitra na koa mety ho fanimbany lay fanekena zay natao. De mety afaka misaotra daholo zany na ny lana ny vavy raha ao anatin'ny lalàna fehintsika ny fiarahamonina. Fa itsika moa ao anatin'ny tontolom-pivavahana judéo-chrétienne dia ny lahy no misao-bady zay eto. Zay le mahatonga ny Eric Fox miteny hoe tsy de mora loatra akory no manao le synthèse, tsy de mora loatra satria le tontolo naterahan'ny fivavahana judéo-chrétienne tsy mitovy am'izao andro eny antsika efa ty amy taonjato fa raiky amby roapolo zao. Na de zany ara dia sitrapon'Andriamanitra kosa nefa tsy miankina am'izay mety ataotsika hoe tontolo iainantsika fa ny sitrapon'Andriamanitra de sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Tsy ny toe-javatra mitranga akory no mibaiko ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra ny tokony hibaiko ny toe-javatra mitranga zay misy eo amintsika. Dia eto ary hotsika teo mizavarana koa zay azotsika resahana momba ny teolojia ny fanambadiana. Mazava tsara ny valitenin'i Jesosy voalohany ny foto-kevitry ny fanambadiana. Foto-keviny voalohany de niraisiny ny Genesis toko voalohany 1:7. Nandray andin-tsoatra masina mazava zany Jesosy nanorenany ny foto-keviny. Voalohany izy manao hoe izay nahary azy tamin'ny voalohany de nahary azy ho lahy sy vavy. Eo zany aloha de efa mazava ny teolojia an' Jesosy. Lahy sy vavy no ao anatiny atao hoe fanambadiana. Mazava io. Zay mety ho endrim-pifandraisana ivelan'izay dia tsy azo atao hoe fanambadiana kristianina zany zay. Mety ho mpinamana, mety be de be zay mety ho andikanzo tontolo zao azy. Fa raha amin'ny baiboly dia tokana ihany ny famaritana natao hoe fanambadiana. Io faritan'i Jesosy mazava io. Tsy tokony hampiady zany, tsy tokony hampifanolana zany, satria ny baiboly no malaza azy, tsy azo roitana avisy havanana, fa mazava ny tenin'ny baiboly io. Averin'i Jesosy tsara mihitsy manao hoe izay nahary azy tamin'ny voalohany de nahary azy ho lahy sy vavy. Genesis toko voalohany 1:7 tena nanao hoe ary no zany lehilahy de andony rainy sy ny eniny ka ikambana amin'ny vadiny teo nofo ray ihany izy roa. Voalohany hotsika teo lay principe na lay foto-kevin-dehibe voalohany, lay foto-kevitra ijoroany le fanambadiana voalohany de zao lahy sy vavy izy aloha. Mazava io, Jesosy miteny an'izay. Fa ny faharoa de zao ny lehilahy de andony rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny. Tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité tsy mitovy amin'ny vanim-potoana antsika zao, fa tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité ny lehilahy no mandaony ny ray aman-dreniny. Zao mantsy hoe ny vehivavy mandony rainy sy ny reniny de manaraka ny lahy. Fa tsy de tena voatery ho tahak'izay loatra hoe ny lehilahy zay mampasarotra le teneny mampitombona ny teneny Eric Fox. Zao mantsy ny vehivavy no manaraka ny lahy. Fa tam'izany fotoana zany dia ny lehilahy dia mandony rainy sy ny reniny, zany hoe miala am'lay tontolo mibiaza ny tao amin'ny rainy sy ny reniny, miala ao izy dia mandeha maka ny vadiny, de manana tokantrano vaovao zany izy, manana fisina vaovao zany izy. Zany hoe manana indépendance, manana fahafahana, fahaleovan-tena vaovao izy, miala amin'io reniny io, maka an'ilay vadiny ihany. Dia hotsika manao hoe
ary dia ho tonga nofo ra ihany izy ireo. Genesis toko faharoa andininy fa efatra am'roapolo ndraisin'ny jesosy sandray andininy faharoa io zay nazy ilazana azy hoe ho tonga nofo iray ihany izy roro, tonga nofo iray ihany izy roro. Zany hoe eo koa dia tombona ndraiky io lahy hoe monogamie kristiana, zany hoe manambady tokana ny kristiana. Kristiana dia amin'ny teolojian'i Jesosy dia manambady tokana, tsy zay kory ny tontolo hitan'i Jesosy tam'reo firenena manodidina an' Jesosy dia polygame ny fiarahamonina nenan'ny Jesosy hitan'i Jesosy. Fa Jesosy kosa tena nazava fa lehilahy ray vadiny vehivavy ray, zany hoe manambady tokana ny olona ary ho tonga nofo iray ihany izy ao anatin'ny fanambadiana. Olona raha ohatra ka mamaky tsara ny lojikan'i Jesosy tsika amin'ny Genesis toko faharoa dia olona anankiray izy tany am-boalohany, de nataon'Andriamanitra tonga olona anankiroa, nalainy ny taolatezany de nataony tonga olona anankiroa, rehefa avy eo dia narafitr'Andriamanitra ka tonga olona iray ihany indray, zany hoe roa, olona ray tonga roa de avy eo tonga ray. Zay raha ohatra ka amin'ny fanazavan'i Jesosy azy. Dia hoy ihany izy manao hoe koa am'izany dia izay nampiraisin'Andriamanitra tsy ampisarahan'olona. Tsy hoe zay ny fanambadiana zany de zao tsy nampiraisin'olona fa nampiraisin'Andriamanitra. Zahara fahatelo lehibe na faefatra lehibe tenenin' Jesosy momba ny fanambadiana zany. Ny fanambadiana zany de zao asan'Andriamanitra fa tsy asan'olombelona. Asan'Andriamanitra ny fampiraisana ny olona ho tonga iray ihany. Ny nahatonga ny olona ho tonga roa, zany hoe lay ny fahitan'ny olona lay sahaza azy dia asan'Andriamanitra. Satria olona anankiray izy amin'ny voalohany de mahita olona anankiray zay mameno azy, iny le atao hoe taolatezana, mety ho taolatezana ny lahy sy ny vavy raha jerena amin'ny taonjato varaika am'roapolo am'izao fitoviana vohitsika zao, mety ho taolatezana. Fa rehefa hitanao le taolatezanao, ny fahitanao an'izay taolatezana zay dia efa asan'Andriamanitra. No zany dia asan'Andriamanitra nahatsapanao hoe ity le olona sahaza. Nataon'Andriamanitra tonga roa zany le olona anankiray. Fa ny fandrafetana ny indray rehefa avy eo ho fanakambanana n'le olona ray, olona roa tonga ray, zany hoe rehefa tsapanao hitanao fa ity le sahazanao tsy asan'olombelona zany. Fantatsika tsara fa rehefa nentina teo amin'ny olona lay sahaza azy de hoy le lehilahy manao hoe taona avy amin'ny taonako ty, nova avy amin'ny nofoko ty, hoe vehivavy satria lehilahy nanalana azy. Zany hoe lay tonga de resy lahatra izy hoe io le izy. Enfin ty le izy zay mihitsy raha zay no mamaky ny bokin'ny Genesis tsika manomboka ny andininy faharoapolo dia toko faharoa dia efa asan'Andriamanitra ny fahatsapanao hoe ity lay sahaza. Tsy mahatsapa mihitsy ianao hoe ity lay sahaza ka nanapa-kevitra hoe iombona hiaraka iaino anatin'ny fanambadiana raha tsy sahazanao io. Mazava ho azy mamaky raha mamaky tsara ny Genesis tsika ary averina eriky fokosa mihitsy io hoe tsy mandeha ho azy akory ny fahatsapanao hoe ity le sahaza, satria be deabe ny mety olona hita eny an-dalambe, be deabe ny olona mety mifanojo eny amin'ny fiarahamonina eny, fa izao tsy tsapanao hoe sahaza le izy. Mety hoe namana, mpiara-miasa, mpodindrina, mpiray ambana, fa zao tsy mahatsapa mihitsy hoe ity le sahaza. Zay raha teo ny dikany hoe nampandalovin'Andriamanitra teo amin'ny olombelona ny karazana biby isan-karazany, tsy hoe nirahan'Andriamanitra nambady biby ny olona ny dikany, tsy zay loatra. Andriamanitra ve hampanendrika nambady biby? Raha nampandalovan'Andriamanitra teo amin'ny olombelona ny biby, tsy ny hoe hanambady biby nanaovan'Andriamanitra azy. Ny boky ny Levitiky io sara mandrarana tsy ny hoe zoophilie, zany hoe mandrara ny fifandraisana amin'ny biby. Fa nampandalovan'Andriamanitra teo ny biby tsy hoe tian'Andriamanitra hakavady azy ny olona sanatriny vavy, tsy manao zany Andriamanitra. Andriamanitra tena manohitra an'izany, fa ny sary any ahoany bokin'ny Genesis azy de hoe nisy safidy, hoe nisy safidy teo anatrehan'ny olona melony nahatsapahan'ny olona hoe ty le sahaza, de nisy safidy mazava. Nasian'Andriamanitra safidy zay fotsiny, satria nofo ny olombelona basara, de nampandalovan'Andriamanitra teo koa ny basara satria ny biby de basara, chair hoy nareo ny teny frantsay, nofo, hoy tsika malagasy basara hoy ny teny hebreo. Satria nofo ny olombelona de nofo koa ny biby. Zay dikany teny hoe artany nanaovan'Andriamanitra ny zava-manan'aina rehetra. Io tsy hoe artany ananina tany, tsy mpisolo toerana io fa hoe artany, ary vovotany no nanaovan'Andriamanitra ny biby. Vovotany koa nanaovan'Andriamanitra ny olona, Genesis toko faharoa andininy fafito, vovotany nanaovana ny olona, andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo, vovotany koa nanaovana ny biby, ary de nampandalovina teo amin'ny olombelona lay vovotany ohatr'azy, zay fotsiny dikany.
saingy zao tsy nety nanambady an'iny tsy hitandralela azy efa zaza ho azy satria tsy ny vovotany akory ny mahazava-dehibe ny fanambadiana, tsy hoe ny saira akory, tsy hoe nofo akory ny mahafanambadiana ny fanambadiana, rak'zany dia hitandra-lehilahy tamin'ny vovotany io ny vadiny. Satria ny teolojia amin'ny boky Genesis zany de zao tsy ny mpivady tsy hoe nofo miara-moninao akory tsy zay fa vatana tonga anankiray ihany. Ary dia izay naveriny Jesosy manao hoe zava-dehibe any ahatsapanao fa io vady zay hitanao io an dia avy amin'Andriamanitra. Zay ny dingana voalohany. Fa ny dingana faharoa zay ataon'Andriamanitra de ny fanakambanana an'io ndray, ny famerenana an'lay vady, le olona tsapanao vadinao ho tonga nofo aminao. Eo mbola zava-dehibe faharoa hoe averin'Andriamanitra, zany hoe noharian'Andriamanitra le vady sahaza de io hitanao hoe vady tadrify anao io. Fa ny fandrafetana an'io tonga nofo anankiray mbola dingana faharoa. Azay mahatonga an Jesosy eto mitemana hoe koa amin'izany dia izay nampiraisa'Andriamanitra tsy ampisarahan'olona. Asan'Andriamanitra indray ny fampiraisana azy. Ary ny andininy farany am'le boky Genesis toko faharoa io no manazava hoe de nitanjaka raha lehilahy sy ny vady ny fatsy ny lalahy enatra izy, milaza hoe tonga nofo anankiray izy, tonga vatana anankiray izy. Rehefa zay ny dikany hoe de nitanjaka izy mivady fatsy ny lalahy enatra izy, milaza hoe tonga vatana anankiray izy. Dia eo zany mameny ataontsika hoe ny famaritana lehibe, ny foto-kevitra lehibe manao hoe amin'ny boky Genesis zany de vatana anankiray mpivady. Ny aterak'izay raha amin'ny teolojian'i Jesosy, amin'ny fijery kristiana de zao mandraky tiany androany de ny fijery kristiana zany de zao tsy azo sarahana ny mpivady, tsy afa-misaraka ny mpivady satria efa vatana iray izy. Tahaky ny tsy azo isasahana ny vatan'ny olona ho anankiroa. Raha amin'ny teolojia amin'ny Matio zany de zao manao hoe zao no izy efa vatana anankiray izy de tsisy afaka mampisaraka azy intsony. Ohatrany hoe raha ohatra ka sasahana roa hoe ny vatan'ny olona de mbola ho velona izy. Noho zany fato-kevitra dehibe eto zany de zao avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana, Andriamanitra ny mandrafitra azy, ary dia ny foto-kevitry ny Baiboly zany amin' Jesosy de zao ny foto-kevitry ny fanambadiana de zao vatana anankiray mpivady de zao iray any izy tsy misaraka izy. Fa izao ny nametra-panontaniana lay fariseo, izay olana napetrakintsika mihitsy, tsy lay fariseo tamin'ny fotoan'andro ihany nametraka an'io fanontaniana io, fa be dehibe mbola metraka an'io fanontaniana io, metraka fanontaniana hoe ka ahoana ary zany Mosesy? Mosesy ange nandidy any metatra tasy fisaoram-bady sy isaotra azy. Raha izay ny teneninao Jesosy le fariseo, raha abilao zany de zao tsy tokony misy mihitsy ny fisaraham-bady, tsy tokony misaraka ny olona. De Jesosy zany tsy namaly fanontaniana tokony sa tsy tokony, tsy zay ny olan'i Jesosy. Jesosy tsy niteny mihitsy hoe tokony hisaraka izy na tsy tokony hisaraka, tsy nanazavana inana iny Jesosy, fa ny tenin'i Jesosy de manao hoe zay nampiraisin'Andriamanitra tsy ampisarahan'olona. Mazava zany. Anjaranao maka ny dikan'izany de hoy Jesosy zany ny heviny de zao fandraisantsika azy amin'ny fitezam-panahy teny hoe ny kristianina dia ny fanambadiana kristianina dia mandra-pahafaty. Zay zany raha amin'ny Baiboly. Fa izao ary nametraka fanontaniana toy lay fariseo, ka raha ohatra ke zany de raha izay ara ny foto-kevitry ny Baiboly le fariseo, ko nahoana ary Mosesy na metatra tasy fisaoram-bady, dia nampiasa ny boky ny Deutéronomie toko fa 4:20 ilay fariseo. De ndevaka itsika Deutéronomie toko fa 4:20 io. Anaran Jesosy, raha misy lehilahy makavady ka mampakatra azy ary tsy tiany intsony raha vehivavy no ny ahitany fahalitoana eo aminy, de aoka hanolo taratasy fisaoram-bady ho andra vehivavy izy ary hanolotra zany eo an-tanany ka hampiala azy ao an-tranony. Ary rehefa miala ao an-tranony raha vehivavy de mahazo mandeha ka manambady olo-kafa. Zany hoe eo ny fanontaniana fariseo hoe azo atao tsara ange zany. Matoa Mosesy namelan'le izy dia azo atao le izy. De namaly Jesosy, hoy Jesosy, ny amafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo isaobady. Zany hoe raha ny foto-kevitra tena izy de zao tsy tokony misy ny fisaraha-panambadiana. Fa misy ny fisaraha-panambadiana satria mafy ny fonareo. Ny sitrapon'Andriamanitra izao
saingy ny sitrapontsika olombelona kosa izao mba hampifanatitra lay sitrapon'andriamanitra sy lay sitrapon'olombelona de zao nanome taratasy fisaoram-bady mosesy zany hoe ny antony nanomezana mosesy ny taratasy fisaoram-bady tsy famporosihana ny olona isaraka sanatria ny vavy fa nohony ny amafisam-pon'ny olona inona lay amafisam-pon'ny olona tamin'ny andro ny mosesy a de rona telo ihany ny zavatra miandry a ny vehivavy misaobady satria moa ny fiarahamonina jiosy de fiarahamonina miankina am' lehilahy ny lehilahy zany ny tompon'ny fananana lehilahy ny tompon'ny lova ny lehilahy ny tompon'ny fahefana lehilahy ny tompon'ny zanaka lehilahy ny tompon'ny zavatra rehetra ka rehefa misaraka mivadiny ny vehivavy de zao no mitranga rehefa isaorany vadiny izy roahany vadiny izy de na izy voatery lasa mahantra mpangataka satria tsy mitondra na inona na inona izy mialoha fa mipatrimoine rehetra ny fananana rehetra mijanona am' lehilahy faharoa de zao na izy lasa mpijangajanga lasa olona hoe lasa sanatria maloto fitondrantena mpivary tena tamin'ny andro ny mosesy na izy lasa tena mahantra mpangataka hotely ro ihany tamin'ny akapobeny no nahazo ny vehivavy rehefa nisaraka tamin'ny vadiny izy na izy lasa mpivary tena sanatrian'izany la izy lasa mpangataka tsy mahavely tena na izy tsy manana na inona na inona fa dia miankina amin'ny olona fotsiny eny fiainany dia inona ny vahaolana ny vahaolana de zao hoy ny boky ny Deutéronomie omeo taratasy izy milaza fa ara-dalàna olona nanambady izy olona ny taratasy ny mosesy de manazava fa tsy tiany vadiny izy noho ny antony tahako zao ary eo araha mbola misy ahitsy kely ny fanontaniany le fariseo hoy le fariseo manao hoe mahazo misaotra amin'ny vadiny fa ny lehilahy am'izay rehetra ny ampangany azy am'izay rehetra entiny ny ampangana azy de afaka misaotra amin'ny vadiny izy mibokyn'ny Deutéronomie tsy manao mihitsy hoe am'izay rehetra entiny ny ampangana azy fa am'izay amin'ny hoe nahitandra lehilahy fahaltona teo amin'ny vadiny am'izao antsika zao moa zany de mety ho lasany vavy mihitsy tsy hoe ny vehivavy ihany no ravakina misolomasana antsika zany de Deutéronomie 7:20 de manao hoe afaka misaotra amin'ny vadiny ko ny vehivavy raha hitany eo amin'ny lehilahy lay fitondrantena tsy mety nataony ary afaka misaotra ny lehilahy vehivavy ny lehilahy am'le fitondrantena tsy mety hitany nataony en Genesis Deutéronomie 7:20 saingy zao le fariseo de metra-panontany hoe am'izay rehetra iampangany azy tsy fahalotom-pitondrantena fotsiny zany hoe mety ataony lahy nataony vavy no iampangany azy ka ilazany hoe za andao anao fa am'izay rehetra mety ho hitany hoe asa mety hoe mety zahatra tsisy dikany mihitsy aza mety hoe ianao tsy mahay mahandro sakafo ianao tsy hita lava atao trano ianao variana be ary ianao makary ianao tsy mahay mitantam-bola mety ho zay fotsiny ary hoy zany le fariseo manao hoe afaka mandao mivadiny ny olona am'izay hitany rehetra azo ny ampangana azy de Jesosy no namerina an'io manao hoe antsy zay no izy raha ohatra ka pitrangy zay ho Jesosy de zao mazava tsara io izy manao hoe ny amafy ny fonareo zany hoe tsy sitrapon'Andriamanitra lay izy lazianazy io lazana azy fa noho ny maha olombelona anareo de nekeny Mosesy fotsiny zany no zany de zao tsy azo atao ofitsipika sitrapon'Andriamanitra zany ny fisarahana mpanambadiana fa noho ny maha olombelona anao io ho Jesosy tokony ekenao fa tsy sitrapon'Andriamanitra le izy fa noho ny maha olombelona ny antony nanomezana mba ho famonjena ny fanahin'lay ny fiainan'lay vehivavy na ny fiainan'lay nisaraka de taratasy fanamarinana fotsiny ihany iny fa tsy hoe fakasitrahana no fisarahana mpanambadiana zany aza mampiditra ny Mosesy ho mpitsodrano misaraka mpanambadiana zany ho Jesosy fa zao filazana fa misaraka fotsiny ianareo satria nareo olombelona mpanota dia nizotra tam'izay lalàna zay ho Jesosy dia mamarana ary Jesosy izy manao hoe lazaiko aminareo nazovo no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka mampakatra ny hafa de mijangajanga zany hoe ny fisarahana mpanambadiana zany de lasa mitovy lenta amin'ny fijangajangana zay fotsiny ihany izay rehetra izy manao hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany de zao ka mampakatra hafa de mijangajanga izy ary izay mampakatra ny voasaotra de mijangajanga izy satria le satria ny fijangajangana zany eto no
ataon' jesosy hoe fetra maha olombelona, fetra maha olombelona zay mety mahatonga ny fisarahana. Fa raha ny foto-kevitra ary noho ny amafisam-ponareo zany ho jesosy, saingy ho jesosy ny tena foto-kevitra ny fanambadiana de mazava mandra-pahafaty izy, saingy misy ilay fetra maha olombelona dia mandrava ilay fanambadiana de izao tsy sitrapon'Andriamanitra zay fa sitrapon'ny olombelona, de tsy azotsika terena ho sitrapon'Andriamanitra fa sitrapontsika, de tahaky ny ota, tahaky ny fitsangatsangana, tahaky ny tsy azo amarinina raha tsy ohatra masina zany ny fisarahana ampanambadiana raha ohatra ka miainga amin'ny hoe fitsangatsangana no mahatonga ilay fisarahana ampanambadiana. Raha afaka malala ohatry manao hoe tsy mitovy amin'ny fomba fijery iainantsika ankehitriny izy. Mametraka fanontaniana hoe de ono aho zany Jesosy de ao aiza ny toeran'ny fijaliana ampanambadiana, misy efa tsy mampidi-bola ntsony, misy manao herisetra ao an-trano ao, misy mikapoka, misy mandratra teny marary, misy efa be de be mety ho fantaina apetrakytsika am' Jesosy raha ohatra ka amy toeran'ity fariseo ty tsika. Fa tsotra ny valitenin'i Jesosy, ny foto-kevitra de zao, Andriamanitra nahary any, Andriamanitra nanome ny sahaza anao, de Andriamanitra no mitondra anao amin'ny foto-kevitra baiboly zany de zao mandra-pahafaty ny fanambadiana. Ary ndraindray ny kristianina rehefa mijery ny FJK mana fiangonana protestanta dia manaiky ny mitso-drano ny mariazy, ataontsika hoe ny remariage na ny mariazy fanondrony. Ny antony dia amin'ny protestanta moa sakramety izy, fa tsy hoe tsy maha-sakramety azy no mamela ny protestanta hoe afaka misobadina tahaka zany, fa manaja ny fafahany olona ny protestanta. Ary ny protestanta dia manaraka tsara mihitsy ny tilazain'i Jesosy ty hoe zao no izy mandra-pahafaty ny fanambadiana, mifaneken'ny fanambadiana de izay. Saingy ny protestanta de resy lahatra ny aminy hoe tsy manome malalana ny olona isobady akory ny protestanta sanatriny fa izao misy amin'ny olona zay efa hoe no ny antony maro samihafa tena nambady fanondrona izy dia tsofo ny fiangonana rano, tsofo ny fiangonana rano fa tsy hoe avelany fotsiny andeha ho any lay tokantrano kristiana. Afaka malala ny tompony ampahiry anao ary tsy ametra-pahantaina akory ny hoe ahoana moa Andriamanitra ianao ve zany mitso-drano ny fisarahana sa tsy zay loatra. Fa ny zava-dehibe de zao fantatra fa Andriamanitra momba sy mitantana anao. Raha mandalo zavatsarotra ianao amin'ny tokantrano de apetrao amin'Andriamanitra, ary ny fahanan'Andriamanitra no mitarika anao ahatakatra ny sitrapo. Ivavaksika tompo am'soranao zahay anoho ny teninao zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay ny momba ny fanambadiana kristianina. Ianao nazava taminay fa tonga nofo ray ihany ny mpivady ao anatin'ny tokantrano. Nazava aminay ianao fa planinao Andriamanitra zany. Fiainanay ankehitriny nefa tompo fantatrao fa samy hafa am'izay niainana tamin'ny vanim-potoana taloha. Dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka izahay raha toa ka ndraindray terenay ho ny sitraponay ny sitraponao. Ary dia amboary zay atoky fa enao Andriamanitra no mandrafitra ny fanambadiana ary ny sitraponao dia mandra-pahafaty ny fanambadiana. Saingy noho ny amafisam-pon'ny fiarahamonina, noho ny fitrangan-javatra maro samihafa anivon'ny fiarahamonina de miala am'izany zahay de mamindrafo aminay tompo ary avaozy izahay hitoetra mandrakariva aminao taomy iazona izay efa nekenay teo imasonao. Mivavak'izay tompo an'ny tokantrano tsirairay. Tsy azo raha ny teninao zany hoe izay nampiraisinao Andriamanitra de tsy ampisarahan'olona. Taomy izahay hitahiry zany fa fiadanana sy fifaliana. Raha ohatra ka misy mandalo fizahan-toetra tompo, raha misy tokantrano mandalo fizahan-toetra, mandalo eta-mavesatra de mivavaka izahay me fahazavan-tsaina atsiaro fa ny planinao de ny faharetana ao anatin'ny tokantrano. Mety misy mandalo zavatra mafy de ataovy mahay mifamela,
ataovy mahay mifanatona, ataovy mahay miresaka, ataovy mahay mifandray satria asanao Andriamanitra ny fanambadiana. De anjako amin'ny tokantrano tsirairay anie Jesoa ny fiadananao ary ho tehirisinao ny tokantrano tsirairay izay mpanaraka zao mofinainy zao eo ambany fiadananao Jesoa. Amen.